amina lalandava ny fanjakana fa ny antom-pisiny aza dia ny manao ny asa zay tsy vita ny fanjakana raha tsy teny fotsiny afatra tsy ny asan'ny fiangonana ny rafitra hoentina mampandroso ny eny ambanivohitra ankehitriny dia 570 ny rafitra mitondra ny fampandrosana eny ambanivohitra dia saiky société civile fiarahamon'ny pirenena fiangonana tena be lehibe ao anatin'izany tsy teny fotsitsika hoe manana projet kezabe zao tsika atao hoe formaprot dia ny fiarahamon'ny pirenena no fitaovana hoentin'ny fanjakana hatratrarana ny tanjona ao anatin'izany ny tsy maintsy tratrarina kosa nefa ny hoe inona ny tsy tratranay atao anatiny amin'ny 2020 ity zany a eo amin'ny fomba fiaraha-miasan'ireo fiarahamon'ny pirenareo zao vao manomboka mahita fifamenona fa taloha dia samy rivotra ny azo tany zay any amin'ny ambanivohitra dia any ambanivohitra any zay tiandrenivohitra dia tsy mifankahita fa mbola mila ho atevenina kokoa zany a ny fifamenonay sy fahaizana miara-miasa hiatrehana no afy manamafy zay voalazany namana rehetra zay moa zany a hitatsika zany eo amin'ny taditro fa mihatsara le izy a ary atenaina fa mbola hiatsara tranatrano zany amin'ny 2018 satria 2018 moa zany manaraka eo zany zao dinihana amin'ty 2019 ty dia efa mabe fanantenana ihany zany tiana mariana fotsiny moa fa atao hoe tady mampalahelo mahafaly ihany no hoe saika hoe betsaka kokoa mitosika ho an'ny firaisamon'ny pirenena avy any amin'ny velany dia antony na tonga le fahombiazana engany zay zany ao manaraka mba hoe mba hotosika avy atao anatiny ray a mitondra zay fahombiazana zay raha ny tontolon'ny tanora fotsiny a dia voalazana eo amin'ilay taditra io zany ohatra hoe nisy sisikevitra nisy plaidoyer nataonay taty amin'ny observatoire de la jeunesse hoe tsy tokony ampanarahana ny toejava-misy le politika nationale tanora ohatra zany dia misy ny fanavaozana hitany amin'ny groupe-dropaka ihany ny rehetrarehetra ny teknisiana sy ny ministera manao an'le izy dia miezaka manatsara eo tsy afa-po zay ary mety ny tontolo koa mety tsy afa-po fa efa mba zavatra azo akafizana raha izay ny tenenan'ny tanora anazy a le fivoarana sy le fehezana jerevanay dia misy zavatra fandrokoa raha ny zay moa mety tsy dia hoe voalaza tao fa hoe atsarao le resaka accès aux informations accès aux données dia hitanay ny site web hitanay fa mba manatsaratsara le fitaovana tsy mahafa-po a fa miatsara dia atenainay zany fa hiatsara hatranatrany zay le mahazava-dehibe le fisin'le firaisamon'ny pirenena satria hitanay tamin'ny groupe ny mpanalety fa manomboka misy fiatraikany mihitsy le izy ao amin'ny gouvernance en général ao amin'ny démocratie sy ny sisa ana ihany zareo koa zany fiarahamon'ny pirenena fa ny tena zava-dehibe koa nefa dia ity tsy mihatra koa nefa izy ny teny zay mba fiarahamon'ny pirenena azy a ny fiarahamon'ny pirenena dia zao raha tsy mety ataon'ny fanjakana dia miteny izy ohatra hoe nisy ny fandropahana ny ala ohatra teo zao ny tenin'ny président voalgasy teo hoe tamin'ny taona 2017 mametraka zany tsika ny champion du monde zavatra tsara fa zavatra ratsy nafany hoe fandropahana ny ala ohatra mametraka zao mikasika an'izany dia zany hoe mikasika an'izany zao ohatra dia nahanjara lehibe ny fiarahamon'ny pirenena nampiseho tamin'ny tona fanjakana tsy mety re tompoko ajanony ty natandremy ty ohatra zany koa resaka tokony hoe misehatra amin'ny zavatra mahadomelina aty amin'ny lafin'ny ny fanabeazana dia ny andraikitra ny fiarahamon'ny pirenena zany a dia setona nalakinosy aloha voalohany zavatra tsy mety dia nalonazay ngamba nalonazay izy tamin'ny taona 2017 ary mbola manao foana zany zareo naloko koa nefa sosokevitra ny kio tsy hita mipetraka fotsiny koa hoe olo fanjakana tsy mety najonja zao nafa sosokevitra koa nefa zay hoe voatran'izao ty namboatra zero resahantsika amin'ny taona 2019 zany zao a hoe inona ndraiky zareo koa tamin'ny fividiahana ohatra dia atsika zao ohatra fa nisy tamin'izany fiarahamon'ny pirenena raha tsy andrasehon'izao zareo kasika an'izay hoe nanao an'izao tsika ka valitena mandama zany dia zao hoe ny fiarahamon'ny pirenena malagasy zany a dia miezaka foana mitony anjara-blika na tena mbola nateraka rekotra dia vita koa nefa mivosoana dia zao zava-dehibe dia zao ny fanjakana malagasy dia onomboka efa miaino izy a ny fiarahamon'ny pirenena malagasy aloha zava-dehibe izy aloha onomboka koa nefa izy a mihaino ny feo an'ireo a dia miala miasa amin'ny fiarahamon'ny pirenena fandritsika malagasy angamba
tsika rehetra fatika dia zao hoe samy manana ndraiky ny tsara daholo na ny fanjakana ny fiarahamonimpirenena ny mpamahy tsarabola ny mpiatsehatra rehetra rehefa mirindra dia tokony indra foana angamba ny fiarahamonina malagasy na zay izy ka ny vadintegna mba dia fitiny konisany hoe betsaka ny zavatra zay hoe document nomenay anareo be dia be ny zavatra rehetra ny fiarahamonina pirenena malagasy teo amin'ny fampivoarana ny firenentsika sy filazana ny zavatra hoe tsara sy tsy nety any firenena